Miarabantsika indray amin'ity androandroany ity ny HVK émission iraisam-pirenena. Misaotra an'Andriamanitra zay ny amin'ny tombotsoa manokana nitondrany anay teto Frantsa, efa misy ny sampany HVK émission eto Frantsa izay tarihiny pasteur Tomy Razanakoto. Izay anasana antsika rehetra amin'ity herinandro ity fotoana manokana zay amangin'Andriamanitra ny fiainanao. Tonga zay satria Andriamanitra naniraka anay. Ary matoa tanteraka zao fotoana zao dia nisy sitrapon'Andriamanitra nanamasaka an'izany sy natomomba an'izany ho eto amin'ity tanàna mahafinaritra Paris ity indray. Mino zay fa ny fanasanay amin'ity herinandro ity dia fanasana miavaka satria ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo no miambon-nahitra amina toerana anankiray ifampizarantsika ny mandy ary amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahiny be dia be ireo olona zay ovangin'Andriamanitra manokana ary tsy ampozinao fa kion-dalana anankiray amahan'Andriamanitra zavatra tsy vita mandritra ny amanjato taona maro ny fionana amin'Andriamanitra indray mandeha eo an-tendrombohitra Ziona. Mamangy antsika eto Paris ny HVK émission. Zay fantsony eo ampelantanan'Andriamanitra ihany fa Jesosy Kristy avy any Nazareta mihitsy no manasa anao satria fantany ny mifangiry firintsika tsy zavatra miafina amin'Andriamanitra ny manjo ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra amin'ny antsipiriany misy sy ny zavatra mitranga rehetra eto ambonin'ity tany ity. Zavatra anankiray ny azoko antoka ao anatin'io fivoriana io, ny olana ovahany ny aretina hositraniny ny fahagagana ho tanterahany mpamorona tsy miova mandrakizay ihany koa izy ary ireo traikefa rehetra mitambatra hatramin'izaika mandrakandroany ny amin'ny fahalalana en'Andriamanitra dia tsy miankina amin'izay traikefa zay fanjavatra fantatra dia zao mpanao zava-baovao foana Andriamanitra. Raha tianao ny sitraka an'izay kasika Andriamanitra tsy takatry ny sain'izay amin'ny famonjem-panahy, amin'ny fandova-piainana, amin'ny teny zay manova ny tantaram-piainanao ao anaty ho tonga olom-baovao azo antoka fa hitsenan'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra miaraka tsika rehefa ho avy izay fotoana izay tongava mandritra nyity herinandro ity izay fotoana manokana anasanay ianao. Io fotoana io moa zany dia hitantsika ho lazain'ny pastora tompon'andraikitra eto Frantsa, pasteur Tomy Razanakoto izy no ilazantsika ny toerana sy ny fotoana anatanterahana ny fivoriana mandritra ny fivahinianana eto Paris na la France. Matoky zay fa na vahiny ianao na tompo-tany eto Paris ianao na gasy ianao na frantsay na amerikana ianao niza atao azo antoka fa filazantsara hoentina malagasy io mpanompon'Andriamanitra malagasy no ampiasainao anatin'io fotoana io ary izy koa mpandika teny ahafahan'ny frantsay mandray ny teny frantsay, ahafahan'ny amerikana mandray ny teny anglisy ary ahafahan'ireo hafa firenena rehetra ihany koa mandray izay teny azahoany ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fiainanao voakasika ao anatin'io fivoriana io, ny fiainanao miova ao anatin'io fivoriana io, ny fahafahanao mifandray amina karazana fanambarana révélation divine manokana avy amin'Andriamanitra anova ny tantaram-piainanao. Ndao tsika hijery zava-panahy amin'ity indray mitoraka ity ndao tsika anokatra ny masom-panahintsika afaka ny sitraka sy troka ireo zava-mamy sy matavy eo amin'ny sezan'ny fiandrianana ilay tsotoa amin'ny alalan'ny fampiasan'olona tsy mendrika sy fitaovana madinika indrindra ary bitika eo ampelantanany. Matoky zay fa hisongadina mandritra ny fotoana io ny alehibe ny hery ilay mitoetra amin'ny sezan'ny fiandrianana sy ny kofa ny nofo rehetra. Aoka zao rehetra zao anaiky ny fahatsarany Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Izy ny tompony tiraka ity izy naniraka anay ho tonga eto izy miantoka amin'ny fivoriana rehetra ary izy no tanteraka ny momba anao ray manontolo amin'ny antsipiriany. Aza matahotra vahaolana azo antoka, fanasitranana azo antoka, ny fanafahana azo antoka satria hiaraka amintsika ao lay mpanjaka tsy toa sa tompon'izao rehetra zao. Io lay alina iarahantsika amin'ny mpanjaka ho tahin'ny tompo manokana ianao. Makasitraka tompoko ny amin'ny famalinao ny antso makasitraka ihany koa ny amin'ny fahatongavanao manotona sy mandray anjara ao anatin'ny fivoriana io. Ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Veloma tompoko. Je me présente, pasteur Tomy Razanakout, responsable de la mission et église HVK Mission France. C'est une annonce que je fais avec toute l'Assemblée, que notre Père spirituel, notre Papa de la foi, Daphné Rive Jean-Rodolphe, et sa merveilleuse épouse, pasteur Viviane, ils sont à Paris et en France pendant tout le mois d'août. Et on a prévu de faire 4 séminaires, les 4 samedis du mois d'août. Donc, retenez bien ces dates. Le samedi 3 août, le samedi 10 août, le samedi 17 août et le samedi 24 août. Les 3, 10 et 17, les 3 séminaires se passeront
11 rue Maurice Berthaud, Sèvres. Salle Sequoia au premier étage. Et le 24 août, ça sera à la Maison de la Vie associative et citoyenne, salle 1, 14 avenue René Boilès, 75 016. Je répète, Maison de la Vie associative et citoyenne, salle 1, 14 avenue René Boilès, 75 016 Paris. Donc, en tant que membre du Christ, membre de l'Église HVKL Mission France, que vous soyez anglophone ou francophone, il y aura des interprètes qui s'occuperont de vous. C'est une invitation pour tout le corps du Christ, que vous soyez malgache ou venant d'autres nations. Donc, on vous invite. Et chaque mercredi aussi, il y aura Esprit et Vie en direct. Et ça sera au 27 avenue Jean Jaurès. Il faut sonner chez Razanokoto à partir de 19h30. Donc, on espère vous voir là-bas. Vous serez le bienvenu. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.